hatramin'ny taona 1970 no mankaty dia horonan-tsary efa ho 70 mahery momba ny karazan-javamananaina eto Madagasikara no nofokarin'ireo tranompamokarana horonan-tsary toa ny Natural History Film Unit sy ny BBC ary ireo maro hafa. Tsy mitsahatra ny mandray pakasary sy mpanatotosa ary mpamokatra horonan-tsary ny faritra rovana eto Madagasikara ary heverina fa horonan-tsary iray faingo 520 isan-taona momba ny Madagasikara sy ny karazan-javamananaina misy ao aminy no tontosaina eto amin'ny nosy. Heverina fa 470 sy 700 tapitrisa ariary isaky ny horonan-tsary ny vola lany ka ny apa-efatra vola lany io dia nampiasaina teto Madagasikara avokoa nandritra ny fotoana nakana ny sary. Amin'ny ankapobeny dia mety azo Madagasikara hatramin'ny 700 tapitrisa ariary isan-taona ny famokarana horonan-tsary anankiray fa ankoatran'ny vola ampidiriny ireny famokarana horonan-tsary ireny dia tondra laza manokana ho amin'ny Madagasikara sy mamendrika tsara azy ity sehatra ity. Anisan'ny horonan-tsary nalaza ny voaka faraparany teo ohatra ny horonan-tsary mikasika ny Tsingin'ny Bemaraha, isan'ireo valan-javaboary manana ny lazany eto Madagasikara. Tafiditra tao anatin'ilay andiana horonan-tsary Our Great National Parks izay nofokaran'ny filoha Amerikana teo aloha Barack Obama ho an'ny Netflix. Mbola afaka mampiditra vola ho an'ny Madagasikara ihany koa avy eo ny fivoahan'ireny horonan-tsary ireny satria mampahafantatra amin'ireo vahiny sy ireo mpizahatany ny akanton'ny nosy ka mety hisarika azy ho avy eto Madagasikara. Na tsy voarefy aza hatreto ny mety ho sanda ny fampiroboroboana ny fizahantany nentin'ny horonan-tsary mikasika Madagasikara dia heverina fa manana ny anjara asany lehibe eo amin'ny fampahafantarana Madagasikara izy ireny.